Faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny Let's Travel indray amin'ity androany ity eto amin'ny RTV HFF radio télévision hery fitiavana famasinana. Ny Let's Travel antsika indray zany amin'ity androany ity dia aty amin'ny faritra New York. Dia hitantsika amin'ny sary eny amin'izay hoe ohatrany ahoana indray tamin'ny fotoana nandalovanay somary vaninandro ny mangatsika ihany aloha fa arao ary. Ny toerana nivantananay voalohany moa zany zao dia ety amin'ny faritra antsoina hoe Queen, tanàna anankiray izay tena lehibe mihitsy ilay tanàna fa hitantsika amin'izao moa somary tsy dia ahitana olona firy satria tena mangatsika be mihitsy ny anzareo ny ririnina tsy mitovy amin'ny any amintsika fa na ny tanana raha vao tsy misy gant tena sahirana be mihitsy satria tena mangatsika be tsy misy ohatran'izany. Dia ohatrohatr'izao zany ny tanàna aty Queen ny firafitry ny trano ohatr'izao ihany koa ny reny misy marketa ohatr'izao araka ny hitantsika amin'ny sary reny moa zany fa arao finaritra indray ary fa tsika mandeha foana. Teto indray zay somary nandeha tongotra kely, mandeha tongotra zay Let's Travel anazy sady mba ahafahanareo mijery fa ny tsy ampy kely fotsiny zao tsy hainareo re ohatrany ahoana le atsika le izy fa ny maso aloha zao mitovy ny zavatra raha mahita fa ny mangatsika tsy mitovy fa tena mangatsika faran'izay mangatsika raha ohatra moa zany hoe zatra toe-tany amin'ny faritra afrikana any Madagasikara dia tsy mazaka fa ho an'zareo indray tsy mazaka ny hafananany amin'ireny faritra ireny fa ny aty mantsy efa zatra dia ohatrany hoe tsy maninona ihany fa raha ho atsika zany dia tsy mazaka an'ilay izy dia mangatsika be mihitsy dia tsy dia misy mivoaka mandehandeha fa izay ihany no mandehandeha satria sady manao asan'Andriamanitra no mampijery anareo tanàna. Tay YAHVAH daholo mangatsika be aty, tena mangatsika be. Enjana be ny atsika. Grave be dia. Nafinaritra kely le paozinay roa teo miaraka amin'le chapeau rosianina kely. Ie, ohatran'ireny moa zany ny anaovana rehefa tena tsy zaka le atsika dia zao indray tsika mandeha indray tsika dia mijery indray nareo hoe ohatrany ahoana. Mbola mariako aloha fa mbola eto Queen foana dia efa mpihomaniko ianao fa somary lavalava ny Let's Travel tsika androany dia arao foana ary dia ohatr'izao indray zany rehefa nandeha efa tsy anaty fiara indray zao zay no maka sary satria tsy zaka tsony kosa le ny andalana le mangatsika dia asehoako anao indray.
dia hitantsika amin'izao moa zany a ny firafitry ny trano aty ohatrany hoe manana endrika sy tele izy fa mitovitovy forme daholo moa zany ny designany zay ngamba ny malazalaza azy kokoa itony moa le tamin'ny fotoana valinandro ny amerikana nahazo ohatrany hoe fahafahana zany a mividy trano dia avy eo le mamerina izay nitondra crise économique teto Amerika tamin'izany fotoana izany le olana trano dia ohatrohatr'izao ny firafitry le trano nisy tamin'izany fotoana izany a izay misy hatramin'izao a reny zany jerentsika ohatrany hoe trano kely ahafahangezana ao anatiny a dia ny mampiavaka ny rafitra trano amerikana ihany koa zareo a inona re zany mora azahoanareo anazy ohatrany hoe sous-sol ohatrany hoe lakave azo ipetrahana any ambany any ao ambanin'io trano io zany dia mbola misy ataoko amin'ilay tena mora raisiny rehetrarehetra misy inona moa zany mbola misy efitra mbola azo honenana tsara misy rivotra misy varavarakely ohatran'izay ny fomba fanaovan'ny zareo trano raha mijery zany tsika ety ivelany dia ohatrany hoe kely le trano fa ao anatiny any ambany any mbola mitohy izany ohatran'izay dia araondray ary aloha ny sary nahazo fanomezana nahazo kado miavaka fa YAHOSHUAH ny nanokado Sitaku zalala kaleta mireni nanao zay nety tsy nirara nandany kufutoni jeu karaza bautana be tsy voatanisa tampoka teo misy asafana nanatonay kanilasa izy fa izy no famarinana dia ohatran'izao indray ny fisampatsampana ny lalana satria moa zany efa firenena mandroso New York zany Amerika raha antsika mahafantatra dia valapatra be ny anazy ny lalana misy any ambony any misy aty ambany aty misy indray mbola mizara be dia be ohatran'izao mariana ihany koa fa ny resaka teknôlôjia efa tena mandroso be aty zao tsy misy amin'le hoe anakana taxi ery na ery fa efa mandeha en ligne daholo ny commandinao zany hoe efa ao anaty telefoninanao ianao no manafatra dia tonga eo aminao ny taxi dia mitondra naiza zany toerana misy anao dia 3 minutes maximum dia tonga eo aminao dia mitondra anao any amin'izay destination tadiavinao dia ny paiement moa zany mazava ho azy en ligne zany hoe mandroso firenena mandroso tokoa aloha izy zany raha ny maso mijery sy ny zava-misy dia anisany ihany koa zay mahatonga ny amerikana mirehare hoe izy zany mbola tena lohalarana eto ambonin'ny tany nefa moa zany haitsika ihany ny fampianarana izay nentin'ny ambassadeur-ny YAHOSHUAH Ziadia Elia fa tsy maintsy ny rosianina foana no mitarika eto ambonin'ity tany ity tsetratsetra tsy ary tiny fa arao foana indray ary aloha hoe ohatry ny ahoana zany aty New York zany fa ianao kusahirana mitady isan'andro tsy mitsahatra ivavao tiangina amin'ny YAHOSHUAH
aty koa moa zany tsy misy hoe polisy andeha hanakatsakana anao eraky ny lalana ho andresaka circulation fa efa mandeha amin'ny caméra daholo ny contrôle rehetrarehetra na andresaka vitesse ny fiara ary misy faritra hoe eto tsy mahazo mihoatra ny 75 km, eto tsy mahazo mihoatra ny 100 km dia efa mandeha automatika moa zany amin'ny mpamily fa tsy azo atao rehefa hoe tsy azo atao dia tsy azo atao aty tsisy hoe ndeha hangalatra kely anao an'le izy satria hitan'ny caméra ianao dia avy hatrany dia efa misy tompon'andraikitra zany manenjika anao dia voasakana ho azy ianao raha vao mandika lalàna zany. Zay zany aty efa manomboka misy zany le fandriampahalemana sandoka kely araka le voalazan'ny fampianarana moa zany. Inona mampiavaka azy fa jereo ny sandalana hiditra ao mihitsy tsika izao dia manarafinaritra ary. Avy hatrany angamba dia tazatazantsika ihany hoe aizany trano be motsy dia hoe mifanalavitra dia hoe mifanalavitra be manao ahoana fa ohatrany hoe hivato sy Analakely dia zao tsika tafiditra anatina tunnel lava be mihitsy ity zany midika hoe hiditra ny manantanina ianao rehefa hiditra ny manantanina mantsy dia miditra nyity tunnel lava be ity asehoko anareo hoe ohatran'izao ny tunnel ity zay le lights travel aminy voaka ihany. Faritra le ty amin'iny moa manatantsika zay misy faritra tena hoe mampiavaka azy dia ty amin'ny antsoina hoe Times Square. Ity zany ty toerana ity antsoina hoe Times Square hitantsika amin'izao avo dia avo ny trano sady mifanetinety nefa nina moa ahitantsika reny efa presque le rindrina zany efa le ohatran'ny hoe panneau publicitaire reny fa ny azy zany efa mirindrina daholo le izy dia mandeha video tsara mihitsy rakotra ohatran'izao mampatahotra ihany le sary raha tena mpanaraka ny fampianarany YAHOSHUAH ianao satria ilay voatsaina amin'izay zany hoe ohatran'izao ny zavatra izy dia miseho eo zany goga dia eo koa zany izy mahita anao le miteny hoe miankofa amiko misarotsarotra ihany ny sary raha ohatran'izao nefa ny fanamarinana ny fampianarany YAHOSHUAH. Zay koa moa zany ny tena mahatonga an'ity Let's Travel ty alefa mba ho hitantsika hoe efa tanteraka ny teny raha hoan'ny aty New York nahita an'izany hoe tena inona moa ny anaran'ity aty Times Square nisany hoe centre aty New York le izy dia ahitana zavatra ohatran'izao zany ville tena be dia be tseko tsara be mahafinaritra be miezaka ihany mampiseho le izy reny arinako mahafinaritra be aty New York City aty amin'ny centre Times Square aty amin'ny manantan Times Square aty amin'ny manantan zay moa zany na io dia trop be le gratte-ciel aty rana hoe tena fandianany vahiny rehefa tonga aty fangalanjareo sary eto ihany koa misy manao clip sy ny sisa
satria tamin'izao hoe hafa zany le tanàna tena rakotra sary fa averiko foana hoe raha mijery maso ianao dia mahita fahafinaretana hoe mahafinaritra fa raha tena mpanaraka ny fampianarana YAHOSHUAH dia mivarahotsana ianao mahita amin'izao hoe tena izao ve ny zava-misy dia izao daholo anefa ilay faminaniana izay efa nivoaka tamin'ny 2003 dia tanteraka izy ity tena tonga ny farany fa paingopaingotra kely majinika moa zany mandeha ihany fa paingotra tonga sainanao a. Hoe jerentsika ohatrany somary efa maizina ohatr'izao le tanàna ohatr'izao reto a. Dia ndao amin'izay ary tsika handehandeha hijery ny ville misy ny Times Square tsy eto amin'ity toerana ity fotsiny moa zany fa manatanina mihitsy. Marihana moa zany fa aty misy quartier hoe any milliardaire, millionnaire amin'ny antonony dia ity toerana izay hotetezintsika ity zao toerana misy an'ireny hoe olona milliardaire aty faritra ny azoazontsika onina amin'izao angamba ny degré an'ilay atsika satria andro amin'ny 4:00 nefa mirehatra daholo ny jiro rehetrarehetra aty amin'ilay faritra satria efa maizina dia izao hitantsika amin'ny sary izao todika kavia kavanana ny aloha ny arina dia mitovy daholo ny haavon'ny trano ny hatsarany ny paoziny tsika izao avery alavitra be tery teo fa efa mandroso fa mbola andeha handroso foana moa zany tsika ahafahanareo mahita tsara mihitsy hoe ohatrany ahoana ny aty. Dia tsika moa zany mandroso foana dia ohatran'izao indray no toerana hita ohatrany hoe miova kely le endrikany fa eo ihany eo amin'ny tanàna io ihany le antsoina hoe Manhattan aty New York Amerika aty ihany moa zany tsika io fa mandroso moa zany za moa zany zao ety ambony bus io maka io dia mandeha le bus dia arakarak'izay ny sary fa inoko fa afa-po ianao mpanaraka ny Let's Travel ny atokantrano any te ivaiva reny zao tany amin'ny faritra Queen reny fa ity tsipitsipiny foana